Andrefy amin'izay ihany dia nanatanteraka fivoriana ny zanak'i Sofia mivondrona ao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe Sofia Miray Androany teny Ankatso teny. Isan'ny teboka nodiniana izy ireo tao anatin'izany moa no mahakasika ny zava-miseho ao Amandritsara ao dia ny nahafatesan'ny sœur Emmanuela isan'ny mamy hoditra teo anivon'izany tanàna izany. Malameloka ny fihetsika feno abinaka nahafatin'ny Rerezozy Marie Emmanuel ny zanak'i Sofia. Ary nitakeko ny fampiarana ny lalàna amin'ireo nahafaty olona rehetra taloha sy nandritra ny savorivory ireto zanak'i Sofia ireto. Sœur Marie Emmanuel dia tsy nafaly vahoaka zany izay toe-javatra zay satria feno habibinany ny famonjena. Dia i ma sœur Emmanuel dia anisan'ny ray aman-dreny ao amin'ny tanànan'ny Mandritsara. Zany hoe anisan'ny mpanampy ao zany izy mpanampy anisan'ny mahay miara-monina amin'ny vahoaka zany ka zay zany no natonga alahelo tamin'ny vahoaka zany ary nitaky fisamborana reo olona navanondoza zany nefany natahotra ihany zany ny vahoaka satria amin'ireo voasambotra reo zay navanondoza dia efa misy matetika manao zavatra tsy mety ao amin'ny tanàna io nefany voaka ihany zay zany anisan'ny natonga le vahoaka zany nirohatra be zany tao Mandritsara zany. Mba hisin'ny fitoniana any an-toerana indrindra amin'izao akatoky ny fanomanana fifidianana ivoanan'ny krizy zao ary dia nanome sosokevitra ny tokony hanajanonana tsy misy atakandro ny fanenjehana sy ny fisamborana vahoaka ary mangataka ihany koa ny famoahana aingina ireo tanora nosamborina ary nahiditra-ponja ny zanak'i Sofia. Tokony fitsorana zany reo ankizy ary misy ankizy tsy ampitaona zay nosamborina zay nanao fihetsiketsehana tamin'io vanim-potoana tokony atsahatra ny fanjakana ny fisamborana ireo ankizy satria raha ohatra hoe jerentsika tsotsotrany raha tsy nisy famonona ny masera io tsy nisy ny savorivory fa alahelo zay zany no mitarika iny zavatra ka mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany zahay mba ajanona tsy misy atakandro ny fisamborana ary ifampidinika ary jerena ny fomba ny tany amin'ny fandiniana satria tsika malagasy io samy manana ny fombany isan-tanàna. Araka ny taritra avy amin'izy ireo ihany dia olona mihoatra ny 20 no nosamborin'ny mpitandro ny filaminana taorian'ny savorivory nitranga ny alarobia lasa teo. Anisan'ny nosamborina hatamin'izany ny ben'ny tanàna Mandritsara Andriamato Marsia, ny avy eo amin'ny distrika fito amin'ny faritra Sofia, ny Sojabe, ny fikambanan'ny fifanaovan'ny Sotsimiety, ny fikambanan'ny avaram-pianarana, ny Sofia Miray, ny mpianatra avy amin'ny faritra Sofia moa no miray feo mitaka ny tokony isiany ny fitoniana any an-toerana izay. Araka ny fanazavana dia misy ny fampiresahana izay ataon'izy ireo amin'ny tompona ndraikitra samihafa ahafahana mamaha ity olana ity.